ry ara-malala amin'ny tare miramira nazona miona toy izao indray raha ian'ny ten'Andriamanitra isika ary fampizarana ihany koa ny amin'ny sakafom-panahy amin'ny alalan'izany mofonaina meny tompo antsika izany. Ho aminareo ny fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Alarobia 9 Novambra 2024 ibanjena ny lohateny manao hoe iaino ny toem-panahy araka an'Andriamanitra. Andeha ry havana Sidera izay kalaza an'Andriamanitra isika. Andriamanitra tafatoetra ny foko, ny fanahiko ny sira sy ankalaza, mifoaza riva lisy lokanga, ifomaraina koa aho, hideranao ny fehina maro ao Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny Zetlisy, fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, ary mipaky eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata ny ambony lanitra ianao Andriamanitra, ary aoka ty ambony tany rehetra ny voninahitra ao. Amen.
Ivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra mpamela heloka ianao, ika mitondra fahavelomana ho anay, satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra, ika Andriamanitra tsy toa. Midera sy mankalaza amin'ny voninahitra naharinao masina izay Tompo, ary dia mahatsiaro ny tenanay marona ny fahamasinanao, fa tsy tanteraka izay, koa manatonao mpanetreteny izay, mamindrafo aminay ary mamela ny helikay, no niavitra nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tompo, amaky sain'ny mofinainy izay, dia tario amin'ny fananao masina, mba mantaranay ny sitraponao, aoka hitombo ny finoana ianao ilay masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny unité ry havana malala dia hitanao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio. Matio 7:20, ny 9:120, hatramin'ny 5:30. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Dia nanatony Petera ka nanao taminy hoe, Tompo, impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy? Hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amby 70. Koa amin'izany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy, dia nisy anankiray nentiny teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy manan-kaloha izy, dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba mifanana ny rehetra andoavana ny trosa. Dia niankohaka teo anatrehany ilay mpanompo ka nanao hoe, Tompoko, meo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompony izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosany taminy. Nefa no nivoaka izany mpanompo izany, dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denari 100 taminy. Dia nosamboriny izy ka nitrahony sady nataony hoe, aloavy izay trosako aminao. Fa niankohaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, meo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy tao an-trano maizina mandrapandoa ny trosa. Ary nitan'ireo mpanompo namany izay efa natao, dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra nataony izany. Dia nampanalain'ny tompony rahalehilahy ka noteneny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoky ilay trosa rehetra taminao satria nifona tampoka ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandoa ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa nataony raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao trano ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofoka nonina tamintsika, na mesiainana ho anao. Mofinaina ho antsika anio ry havana vakiana tamintsika teo, Matio 7:20, ny 2:120 ka 5:30. Fampianarana ataon'i Jesosy Kristy ny amin'ny famelan-keloka ka hitarafana ny fahaizana mamela heloka, koa azaferana ny famelan-keloka. Azaferana ny famelan-keloka. Fanontaniana atao mila valiny tsy voafaritra teto no napetraka Petera tamin'i Jesosy, izay naneho mazava ny heviny manoloana ny famelan-keloka. Atao te hilasy Petera hoe ampy ny impito mba hamelako ny rahalahiko izay nanota tamiko. Io valiteny Petera io no manambara fa voafetra ny olombelona, araka ny 2:120. Teny sarotra nefa tsy maintsy ankatoavana ny valiteny nomeny Jesosy. Tsy misy fetra ny famelan-keloka. Fantatsika koa ry havana fa ny nahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia ny hamonjy sy hanafaka ny olona amin'ny fahotany, ao anatin'izany ny famelan-keloka, satria io no hevitra mampisarika antsika amin'Andriamanitra. Tsarovy ry havana. Fa ny famelan-keloka dia manome fiadanana sy fahazavam-po, fa ny tsy famelan-keloka dia miteraka vesatra sy aretina. Tsy misy fetra ny famelan-keloka. Ary zava-dehibe ry havana niraisanao izany. Ka maiza mamela heloka? Famelan-keloka vokatry ny fitiavana. Famelan-keloka vokatry ny fitiavana. Fanoharana no ambaran'i Jesosy eto,
Ny mpanjaka dia maneho an'Andriamanitra, ny mpanompo tsy manan-kaloha dia isika olombelona bokany trosa amin'ny fahotana. Tsarovana nefa fa Andriamanitra dia mahari-po amintsika mandrakariva, honena sy mameno maso antsika, mijery antsika amin'ny masom-pitiavana izay feno indra fo lehibe. Amin'izao fanoharana izao no hitarafana ny hatsara an'Andriamanitra ry havana, ny fitiavana izay ao amin'i Jesosy Kristy. Dia izy ilay mpamonjy mora azo, mamemaimaim-poana ny fitiavana tsy misy tambiny. Mety ho sarotra ny mamela heloka, kanefa rehefa mbanjina famonjena ataon'i Kristy tamintsika isika dia mora tanterahana izany. Ataovy amin'ny fitiavana ry havana, ny famelanao ny hafa. Toetra hamantarana ny mampianatra ny tompo antsika izany, koa ny fankatiavana ny fotsy izany rehetra izany, hamantarany olona fa mpianatra ianareo. Dia hoy ry havan'i Jesosy tany amin'ny Jaona 3:12, didy vaovao no omeko anareo, dia mba hifankatiavanareo kosa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka antsika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomeno anay izay mitondra ny olona hifamela-keloka. Koa ilaina ny fahaizana hitondra tena mendrika ka hifamela heloka. Mivavaka aminao ary izahay amin'ny fahaizana mamela heloka, fa tsy ferina izany famelan-keloka izany, dia ilay famelan-keloka izay fijoroan'ny fiangonana amin'ny fahamarinana eto amin'ny firenena. Mivavaka aminao izahay vonjeo ny firenenay. Miasahanao fanahy-masina eto Madagasikara. Mivavaka manokana ho an'ny fiangonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara izahay. Sitrandreo mararika omenao fanantenana, toany ny fitsaboana, ampirizinao izay azony manjo, ary vonjeo ny marefozokiolona ary ireo sahirana. Da io ny fihazakazanay amin'ny asa manjara, ny fianarana, ny tokantrano ary ny fikasanay. Ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy anay, izay efa nampianatrinay koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, etsy an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mehony an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ry havana ny hitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana ao an-tanakavanan'ny fahamarinako aho, ho Jehovah Andriamanitra aho. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.